Sotrano tompo lehibe antsika tafaona indray atao anatin'izao fotoana izao a tafatafatafa amin'ny alalan'izao mifantana izao hivavaka vetivetsika metrantsika ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra tontolon'izany rehetrarehetra izany misotranao Jesosy Kristy misotranao tompo ray masina tsy tony amin'ny fiainao sy ny fanambinanao ny fitantananao a anay tsiraray avy a tafiditra ato anatin'izao fandarana izao ianao izay manan-karipasoavana ny Jesosy Kristy amanga ny fon'ny tsiraray ary koa ametraka ny sitraponao anatin'ny teny sy ny fizarana rehetra ahafahanay foana tompo mitombo ara-panahy manatona anao ary indrindra Jesosy miaina ny sitraponao araka ny tianao sy fetra sahaza tokony iainanay mifanaraka amin'izay vision avy any aminao zay voninahitra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Anio isika dia hiresaka momba ny fiangonana FPVM. Tsy dia ilay fiangonana loatra no resahantsika sy ho tsongoloantsika, tsy ilay fiangonana loatra no sanatrian'izany hoe ho ataontsika potsitra na koa hoe anaovantsika sasy teny eto, tsy atompoko, tsy dia izay loatra no ivon'ny fizarana fa ny arahantsika nahita ny hetsika nataon'ny fiangonana FPVM tamin'ny faran'ny herinandro teo tao amin'ny kianja Coliseum tao Antsonjombe Analamahitsy dia niara-nahita isika ny fahombiazana izany hetsika izany ny fisian'ny olona hiboka tanteraka ny kianja izay dia efa nafahana nandrefy izany fa tao amin'ny système tao mirafitra ny joroan'ny fiangonana vision fahitan'ny tompona ndraikitra nanajoro an'ilay fiangonana ilay dénomination dia azo manotsoakevitra itsika hoe afaka mitentsika hoe nisy ny réussite système ao azy resahako zay nisy ny fahombiazana zany
tsy afaka lavitsika izany. Ary ny mpitandrina mpisahana izany fiangonana FPVM izany dia niteny mihitsy izy hoe efotoana lasa izay rehefa nataony antotanisa izany, rehefa nisy ny fanisana ny mpikambana adhérent fidèle adepte n'ilay fiangonana antsoina hoe FPVM izany dia teo amin'ny iray tapitrisa eo betsaka izany, tena betsaka izany. Za samy miteny aminao hoe betsaka izany raha miparcours lalovan'ilay fiangonana raha ny mbola maha antsoina hoe vao haingana vao tsy ela ny fiforonan'ilay fiangonana. Dia za samy miteny aminao fa tena hoe fahombiazana zany raha izay lafin'ny système izay eo amin'ny lafin'ny système izay no tsindrina mbola idirantsika ny resaka ara-panahy rehefa avy eo. Dia tena miteny aminao hoe fahombiazana le izy. Ary efa tena misahaka manerana Madagasikara ny vondrona sy ny sampam-piangonana isan-karazany, ny isa-tsokajiny avy, ny resaka synodaly, ny resaka rafitra isan-karazany eny hatraty Eropa, aty ampitan-dranomasina, hatrany Belzika, France, États-Unis, Canada sy ny sisa rehetra samy ahitanao an'izany FPVM izany. FPVM moa inona fa tsy fiangonana protestante vaovao eto Madagasikara. Iverenantsika raha ny tantara hoe ohatrany ahoana ny zava-nisy tao amin'ny FPVM, inona nahatonga ny fiforonana ny FPVM. Ny tsara marihana aloha ny fiangonana FPVM dia ny mpitandrina Randrianatoandro Rahalahy, mpitandrina Zoky Ray aman-dreny Adjaina Randrianatoandro Joseph no namorona ny fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara. Takony ahoana izay fiforonana izay rehefa tao anatin'ny rafitra FJKM fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara ny FPVM tamin'ny vanim-potoan'androny dia misy ny asa sy fampahirezana tahaka ny fiangonana FJKM rehetra. Ao anatin'ny FJKM moa dia misy ny Luteriana, misy ny fiangonana isan-karazany izay mivondrona ao anatin'izay FJKM izay maha fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara azy. Dia misy zany rafitra Adjaina ao anatin'izay FJKM izay, resaka système izay. Dia y compris tao anatin'izay fifehezana izay, tao anatin'izay rafitra systématika izay ihany koa zany ny fiangonana izay nosahan'ny mpitandrina Rahalahy Adjaina Zoky Ray aman-dreny Randrianatoandro Joseph tao Andravoahangy fivavahana. Dia rehefa nandeha ny asa sy fampahirezana, fifaneraserana tampino tamin'ny alalan'ny fametrahan-tanana sy ny famahana olana isan-karazany, satria voatsindry tao anatin'izay ataoko hoe souffle, ataoko hoe aim-panahy nisy tao anatin'ilay fiangonana FPVM taty aoriana, FJKM tao anatin'ny rafitra FJKM nitarihany mpitandrina Randrianatoandro Joseph tamin'ny vanim-potoanany. Dia nisy ny karazana famahana olana, asan'ny fanahy izany, zay raha tsindrina amin'ny tsindrim-peo kely ny zavatra nisy tamin'izany vanim-potoana izany, asan'ny fanahy. Dia rehefa ny asan'ny fanahy dia nisy ny famahana olana toy ny tamin'ny alalan'ny fandikana nofy, tahaka ny hoe misy zany olona manana problème nandray nofy dia nanantona ny mpitandrina tamin'izany vanim-potoana izany, dia ilay mpitandrina no mandika ilay nofy sy mamaha mitraduise an'ilay hevitra ilay nofy izay nieritreretina fa nitondra vahaolana araka ny témoignage ny mpino tao amin'izany fiangonana izany tao anatin'izany rafitra système izany. Ainsi de suite ny karazana retina sy ny zavatra rehetra izay eritreretina sy noeritreretin'ny olona ny mpino fa nangeja ny mpino tamin'izany vanim-potoana izany dia notsindrin'ny tantara sy ny témoignage ny mpino tao amin'ilay fiangonana fa hoe tena hoe positif, tena hoe vokatra miabo izany no azo tamin'ny alalan'ny hetsika sy ny fisahanana nitarihin'ny mpitandrina tamin'izany vanim-potoana izany sy mbola mpitandrina amin'izao vanim-potoana izao lehibean'ny fiangonana FPVM dia tsy iza izany fa Andriamatoa Ray aman-dreny Adjaina Randrianatoandro Joseph mpitandrina izay mbola tao anatin'ny rafitra FJKM. Dia etsika diditra deday kely ny zavatra misy anefa rehefa ao anatin'ny système, rehefa ao anatin'ny rafitra izay
ny fehiny fiangonana FPVM taty aoriana no tarin'ilay mpitandrina tamin'izany vanim-potoana izany izay mbola rafitra tao anatin'ny FJKM ny fiangonana tamin'ny vanim-potoan'androny na dia nisy ary izay firoborobon'ny asa voatsiny fa hoe ara-panahy izay araky ny témoignage ny mpino tao amin'ny ivotoerana na ny tety ivelany ihany koa tsy maninona dia toa tahaka ny hoe nampalailay filosana zay ngamba ny moa azo ilazana azy tahaka ny hoe déstabiliser an'ilay système ny FJKM nampitsingila ny rafitra atiny eo madange an'ity resaka système ity satria zany système rehefa mipetraka dia tsy maintsy manaraka ny constitution tsy maintsy manaraka ny rafitra anatin'ny synodaly sy ny faritra isapahatra araky ny tetiarana zay tsy maintsy ankatoavina ireo mpitandrina sy ny mpisahana ny fiangonana anankiray izay fehezan'ilay système sy miaina ao anatin'ilay système dia nanomboka teo dia vaky ny ady ivelan'izay dia nisy ihany koa ny pratika zay tsy noekeny ny système FJKM toy ny resaka ampahafolo karena zay pratika nisy ihany koa ny foto amin'ny fiangonana FPVM izay nivaky ny sitaka tamin'ny fiangonana FJKM tamin'ny vanim-potoana tao Antaninanan-drano malgré nefa na dia nisy ary zany situation isan-karazany zany na dia nisy ary ny fifandraisana matitra ny fitohizana fifanjoina tamin'ny tobo tao Soatanana manolotrony ny Ankaramalaza ny Farimena sy ny sisa mety ho hafa rehetra ihany koa ny tiako tenena amin'izay dia hoe na dia misy ary zay cordon sy lien zay efa fampitohizana teo amin'andra voanky fivavahana toby izay nisy fankasitrahana mialoha avy amin'ny FJKM noho ny firoborobony nisy malgré na dia efa nisy ary zay zavatra izay dia vaky foana ny ady taty aoriana dia rehefa ny abetsaka ny mpino nisy ny fidirana voalohany faharoa fahatelo fahaefatra sy ny sisa rehetra ny fitombon'ny sampana isan-karazany ny karazana croisade zay ataon'ny afafy ny atokopira tamin'izany zay nyroborobo fatratra sy ny ankoatra hafa ny tanora zay sy ny sisa rehetra dia toa lasa nisy image lasa nisy feikevitra avy tao amin'ny fohy be FJKM izay nanindry araka ny rafitra système izay mahay FJKM fa hoe anti constitutionnel izany rehetra izany ny ampahafolo karena tsy manao zany FJKM ny toroteny mandika nofy tsisy an'izany amin'ny FJKM tsy autorisé izany zay le système resahako atsika sy ny sisa rehetra ny croisade ataon'ny évangélisation ny tetezam-paritra ataon'ny antokopira évangélisation miendrika fitoriana filazantsara zay fitetezam-paritra sy ny karazana fampisehoana ohatran'izany tsy mitsao anatin'ny rafitra FJKM zany dia lasa nisy zany prétexte toy ny hoe fanjakana anaty fanjakana zay mantsy ny danger amin'ity resaka système ity ary any ny tena tiako hitondrana ny saitsika any ny tena tiako amotsipotsirana ny fizarana ho antsika satria io zavatra io dia tsy mijanona fotsiny ihany ohatra araky ny fandraisana azy eto hoe lohateny FPVM sy ny FJKM fa io zavatra io dia mitohy hatraty amin'ny fiangonana zandriny isan-karazany rehetra ary ny vokatra danger aterak'izay dia manimba mpino mampanelo ny mpino fa lasa addicte lasa adepte lasa mpikambana hitanao ohatrany hoe misy club ana foty dia lasa joueur le mpino lasa miady ho an'ilay club misenrichir an'ilay club dia ohatran'izay daholo ny association sy ny karazana sampana isan-karazana mbola tonga antsika rehefa avao fa atreto amin'ilay ady vaky teo amin'ny FJKM sy ny FPVM isika dia rehefa vaky any ady en même temps fatatsika rehetra ny tantara tamin'ny 2002 tsy azoko sy an'izany fa
ranisy zany a niakatra teo amin'ny fitondrana ny mpitondra tamin'ny zavanim-potoana zany dia Andriamatoa Adjaina Ray aman-dreny Marc Ravalomanana. Izay filoha levitry ny FJKM. Haitsika rehetra zany. Zany hoe eto dia tiana tsindrina ihany koa. Ary eto ihany koa le efa apela ataontsika foana ilay efa tsindrim-peo apetrakitsika foana fifangaroany ny politika sy ny fivavahana. Ary mandinitsika tantara efa nisy zany a natonga ny Jiosy namantsika an' Jesosy Kristy dia ny fifangaroany ny politika sy ny fivavahana. Angla anankiray zay a. Nisy ny fiokoana tao an-dapa. Dia ny ray petsapetsa tamin'ny mpitondra Romanina tamin'izany a ny Jiosy au gradé ny pharisien, ny fariseo, ny mpisorona isan-karazany tamin'izany, reo au gradé tao an-dapa ao a. Dia nikendry an' Jesosy Kristy ary nanolotra azy teo amin'ny azo fijaliana fa tanterahany ny faminaniana ihany koa tsy maintsy tanteraka. Fa izay contexte izay a dia noho ny toe-pon'izy ireo izay efa tia mioky sy tia corruption miray petsapetsa amin'ny ao an-dapa. Dia hitan'Andriamanitra ihany koa izay dia izay ilay ao anatin'ny contexte hoe permissiva dia atosika Andriamanitra. Zay foana mantsy ny fomba fiasan'Andriamanitra. Satana ihany koa dia ampiasain'Andriamanitra akateraka ny faminaniana. Dia izay ny zavatra nisy a fanombonan' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana selon ny lalàna sy ny mpaminany Torah tiako ambara amin'izay. Dia ny Jiosy ihany no mahazo misorona. Dia voilà, ny Jiosy no misorona, ny Jiosy no nanompo an' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana rehefa niray petsapetsa tao an-dava. Dia izay fofona izay odeur izay image izay a caricature izay koa like sary hita eto hoe nisy filoham-panjakana anankiray a filoha levitra tao anatin'ny système danger be hoe ity resaka système religieux ity. Ary izay mahatonga antsika manaitra foana, izay mahatonga antsika misekouye, izay mahatonga mizara message foana ho antsika hoe raha azo atao dia miala amin'ny système, raha azo atao dia tokony hompino isika libre mahaleo tena indrindrandrindra ary manana autorité. Zay autorité izay dia avy any ambony ary tsy afaka ho tonga ao amintsika izay raha mbola manaiky miforitra ao anaty système isika. Jesosy Kristy rehefa tonga tia tany izy tsy niditra tao amin'ny sinagoga mihitsy izy ary tsy nindray petsapetsa tamin'ny mpisorona tao amin'ny sinagoga mihitsy izy, tsy nandray andraikitra tao mihitsy izy. Surtout hoe fanjakana Romanina tsy tompoko. Tadidinareo ilay tenin'ny Plato rehefa voasambo Jesosy Kristy hoe tsy fantatrao va hozy izy fa manana fahefana anafaka anao a. Dia nilaza Jesosy Kristy hoe tsy tompoko, tsy manana fahefana anafaka ianao. Izany mpanjaka, ianao koa mpanjaka. Raha tsy nomena anao avy any ambony zany. Miditra amin'ilay resaka permissiva andresako teo hoe arakaraka ny toe-pon'ny olona tsirairay a dia selon ny toe-pontsika dia iny ihany koa ny atosika Andriamanitra permissif ahafahan'Andriamanitra manatanteraka ny faminaniana. Amen, alléluia. Filainantsika le resaka FPVM sy fitondram-panjakana teo. Filoha lefitra tamin'izany a dia ny président, filoha lefitra ny FJKM tamin'izany vanim-potoana izany dia ny président Marc Ravalomanana izay efa tsy eo amin'ny fitondrana intsony amin'izao fotoana izao. Misy tanteraka izany tao anatin'izay ny fifangaroana resaka politika sy ny resaka fivavahana. Raha maka verset izao tsika ho akaparena amin'izay dia ahoana ozy ny Baiboly? Halako ny fivoriana masina aroaroa-paratsina. Za tsy teny hoe nisy fikendrena hanimba, nisy fikendrena araky ny fisainana ratsy, nisy fikendrena araky ny fisainana efa feno fahavitavitana sy abomination ve ny zavatra nisy tamin'izany vanim-potoana izany. Raha filoha lefitry ny FJKM Andriamatoa Marc Ravalomanana. Satria rehefa vaky ny ady dia nivoaka ny décret dia nisy ny zavatra isan-karazany izay notsindrina nentina ny ampangana ny toby FPVM taty aoriana fa hoe misy tapage no nisonao mafy be dia manakotaba ny fiarahamonina no manodidina tao an-taninan'andrano sy ampandrana rehetrarehetra iny zany voakitaba ohatra anankiray zay. Faharoa
tsy mitsindrina mihitsy le resaka hoe tsy manaja ny satany FJKM fa toy ny hoe manakorotana ny fiainam-bahoaka ary la hoe secte dangereuse fiforonana antokom-pinoana ayaina ho iteraka fikorotanana eo amin'ny filaminam-bahoaka zay zany prétexte notsindrina tamin'izany vanim-potoana zany nentina nanakatonana ny fiangonana FPVM. De en parallèle am'izay moa de tsitsika le image sary fa vetavetana hoe nisy mpamosavy-tratra tao amin'ny fiangonana de le naboridana natao lynchage numérique nalaina vidéo de naparitaka erany serasera nalana devola de nisy ny zavatra tahaka an'izany izay makarikoriko tanteraka atao anatin'le fiangonana de hoe antso maintsy akatona ty fiangonana ity eto sika de tsy manondro hoe iza ny responsable fa mpitondra tamin'ny vanim-potoana zany natao hoe napiatra ny lalàna selon un état république fa zadino anefa fa Madagasikara dia état laïque zany hoe mpitondra tamin'izany vanim-potoana zany raha petraka ny fanontaniana de hoe pourquoi nahoana zany mpitondra tamin'izany vanim-potoana zany no tafiditra tao anatin'ny système religieux hoe filoha lefitry na système anankiray dénomination anankiray ny FJKM tamin'izany vanim-potoana zany sy mbola mipetraka amin'izao vanim-potoana izao resaka hafa iny satria fatatsika fa ny fiangonana de manana poids matanjaka be mihitsy en Madagascar, que ce soit catholique, que ce soit protestant, que ce soit secte, que ce soit évangélique ana ohatran'izany ary tsika mahay fa rehefa misy ny événement politique ny fifidianana député ny fifidianana présidentiel fifidianana isan-karazany afahana mametraka olona anankiray eo amin'ny fitondrana na antoko ivoizana antoko anankiray de ambadika foana ny politika ny fiangonana satria azadino anefa 4% ny vahoaka malagasy ka pino e kristianne ary surtout tsika malagasy de olony fo sentimental ka misy message passé ko anatin'izay hoe izay mahatonga tsika manao appel la sy message foana hoe tokony ho libre isika tokony ho solitaire atsika amin'ny fanomponana Andriamanitra izay solitaire izay izay fahaleovantena izay de tsy hoe miala ao anaty fiangonana izay fahaleovantena izay de hoe tsy mitsidika fiangonana tsy membre na église afaka foana ianao solitaire na membre na tsy membre na église fa mipetraka tsara kosa ilay union amin'Andriamanitra tsy to fifandraisana lala amin'ny Jesosy Kristy tsindriko tsara izay tsindriko tsara izay ary zay daholo ny image ny apôstôly rehefa meny Jesosy Kristy azy mifanahy masina hoe raisy mifanahy masina na elokiza no avelanareo de voavela izany na elokiza no tsy avelanareo de tsy voavela kosa izany de fatatsika rehefa voarainy zany fanahy masina zany tsy nisy participation ana asa tao anatin'ny système religieux niaraka tamin'ny judaïsme intsony ny mpianatra 12 lahy Matiany solon'ny Judasy fa tena hoe église primitive détachée amina système religieux tsy tao intsony zay fifatorana zay tsy andevony la système intsony tsy voatsindriny la système intsony ary zay ny antony zao fizarantsika izao satria io système io de mikehany foana ary raha misy olona mahazo fifoazam-panana maharay zavatra ka mitady ikitika an'ilay système mitady nataoko hoe midéranger an'ilay système de tsy maintsy selon ny constitution atiny ilay système de tsy maintsy miatra ny lalàna ary zay zavatra nisy tonga tamin'ny fiangonana FPVM de za tsy hiditra discernement hoe biblika ve avy any ambony ve mifandikana nofy tonga tao amin'ny pasteur tamin'ny vanim-potoan'androny niasa sy fampahirezana ny fanasitranana sy ny sisa rehetra tsy miditra amin'izay ny voany ny amantarana miazo tana fotsiny anao mijery mpino FPVM tamin'izany sy ny mpino FPVM tamin'izao za de miteny foana raha mbola ao anatin'ny système ao
dia mipetraka foana amin'ny contexte hoe lasa adepte ny mpino a, lasa membre tsy afaka fa tsy maintsy membre ary tsy maintsy miono re, tsy maintsy misy foana ilay sentiment sary-pialo amin'ilay anaran'ilay fiangonana. Za tsy miteny hoe ratsy zany, fa tokony zavatra efa dingantsika izany, tokony zavatra efa ataotsika kopatanana veloma any aoriana izany. Aoka iroso ho amin'ny tanteraka ianareo ozy ny baiboly, ho tahaka ny fahatanterahany ray izay any an-danitra, aoka ho tahaka izany any koa ny fahatanterahanareo. Zany miteny Jesosy Kristy tamin'ny apôstôly. Zaho tsy miteny hoe raha FPVM ianao dia miala FPVM. Pareil daholo rehetrarehetra reo, que ce soit FPVM mitovy amin'ny FJKM. Maninona no miteny an'izany? Jerevana eny rafitra FPVM e, mipatisy amin'ny FJKM eny, mipatisy amin'ny FPVM e. Ny filazan-draraha, ny liturgie, ny rafitra synodaly, ny rafitra isaparitra, mitovy daholo ny robe pastoral, ny fandraisana fanasany tompo. Inona ny zavatra niova? Raha miteny zany FPVM fiangonana protestante vaovao eto Madagasikara, inona zany le vaovao? Apetrao ary le fanontaniana. Miditra detay tsika zany. Inona ila vaovao? Ino vaoziko ny zavatra rehetra? Ozy ny apokalipsy. Efa lasa ny zavatra taloha. Fa raha apetraka ny fanontaniana hoe fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, fiangonana protestante vaovao eto Madagasikara, dia inona ilay vaovao raha nisitaka atao amin'ny FJKM mara ilay FPVM? Ary ny zavatra tena nampalahelo dia ilay fofona politika foana. Rehefa ny mpitondra anankiray izay nanongana ny lay teo aloha, fantatsika rehetra Andriamatoa Antsaina Andro Rajoelina, izay mpino ihany koa tao amin'ny FPVM, dia namerina nanokatra ny FPVM, tsy dia any loatra ilay olana. Mahafinaritra hoe fiangonana misokatra, au lieu de hoe bar, au lieu de hoe kermesy, au lieu de hoe trano filokana PMI de la B sy ny sisa rehetra, fiangonana misokatra. Dia raina ny Tsoto, dia raina Andriamanitra, dia raina Jesosy Kristy. Fa ilay politika ao ambadika foana, maninona moa zany miteny an'izany? Rehefa nanonga-panjakana Andriamatoa Marc Ravalomanana, rehefa nisy ny tsy fankazahoana, confrontation ny atombohan'ny zavatra, ny resaka hoe aradrariny sy araka nitsiny, légalité, légitimité, haitsika rehetra, nisy resaka confrontation, resaka arabato sy ny sisa tamin'ny tompompilahjaina didiratsiraka hoe tokony Ravalomanana no hitondra premier tour de vita, dia tsy izay ny vokatra nisy, dia ny président ny associé tamin'izany Andriamatoa Body Victor, dia tadiditsika rehetra mpiandry nandrava-barazy, mpiandry ao anatin'ny système FJKM. Zay le fofona politika resahako hoe mifangaro foana, tahaka ny fiokona tamin'izany vanim-potoana zany hoe ny mpitondra romanina nioko niaraka tamin'ny fariseo sy ny antokony, nioko amono an Jesosy Kristy. Ary any foana ny objectif io, nofo manohatra ny fanahy. Zay foana ny tanjony devoly. Miarabany Ranabavy, Antsaina, Zokilalasuo, miteny izy hoe tsy nanongana Ravalomanana ozy izy. Tsy dirako lala zay, oui ou non? Avelatsika any iny. Fa le fifangarona politika sy fivavahana. Mila mipetraka izay mifantanjay hoe pourquoi misy foana izay zavatra izay. Dia raha mitohy ny taona sy ny volana tao anatin'ny tetezamita, dia mbola atao ambadika izay resaka politika sy fivavahana izay foana fanokafana indray ny fiangonana FPVM. Zay zany le fofona. Zay le nitsindriky teo hoe resaka romanina sy ny jiosy tamin'izany vanim-potoana izany. Manimba mpino le izy, simba ny mpino. Ary sika raha ohatra mandinika mpino, que ce soit FJKM, que ce soit FPVM, que ce soit autre, dia mbola any ampon'ny mpino foana ny sequelle
navelan'izany rehetra izany mbola ny anatin'ny sain'ny mpino sy ny fieritreretan'ny mpino foana ny zavatra nisy ny ady ny fivakisan'ny ady ny fifampiampangana tao anatin'izany rehetrarehetra zany raha petraka raha ny fanontaniana hoe efa nisy ve ny fifanantonana teo amin'ny mpifanandrona anankiroa ny FJKM sy ny FPVM mety efa nisy tsy fantatro mbola tsy nisy ve efa nisy ve ny fifamelan-keloko efa nisy ve ny latabatra boribory ny fifampiresahana ny zavatra nisy marina avelako tsika no mitsara ny tantara avelako tsika no mijery fotony tantara fa ny baiboly mampianatra atsika foana hoe mamelany elokay tahaka ny namelanay zay mieloka taminay reo mpitondra fivavahana reny mahay an'izany ny mpitantana ny FPVM ane olona théologien baka plus tsy fantatro doktora ary eo amin'ny FJKM rehetra eo olona nandalina bibla daholo reo mahay tsara toko sy andinina mahay tsara ny atiny ny hevitry ny tia ny soratra masina mbara fa est-ce que la question se pose hoe on pratique miaratsy ny ara-miteny an'izany miaratsy ny ara-miteny an'izany fa zavatra misy zany ary tsy afaka kosihatsika mandeha ary ny famorin'olo ny FPVM la réussite totale ozy atery ampiandohana selon ny système ny FPVM namory teo ny apocalypsie Mayol namory teo Benjamin FM foi namory teo ny katolika tany amin'ny Kianja à l'époque Papa Joan Paul tena rakotra ny namory teo ny FJKM samy namory teo daholo zay te amory hatramin'ny mpanao politika inona moa zany le tanjona apetraka ny fanontaniana fa kio ny asan'ny apôstôly ny mpianatra Petera amin'ny rahalahy rehefa namory olona tamin'izany vanim-potoana zany 3 rano resy lahatra ivelan'ny zaza mambevavy mandray ny batisa amin'ny fanamasina ao ny maty ny malemy mitsangana ao ny exemple izany meko zany fa inona moa zany ny zavatra nisy tao atsonjo be rehefa namory ny apocalypsie rehefa namory ny ivelany hoe za tsy miresaka an'le hoe fenoipoka ny collision ny olona amanetsiny bon on va dire amatapitrisany tsy resahako zay fa zany am'le resaka ara-panahy zany no tiako tsindrina inona ary ny zavatra nisy ane de tsisy afatsy hoe eo ny olona de manao témoignage liva jako moa izy le rastaman miovafoa zava-dehibe zany tsy manino zany za tsy mijuge anazy tsy mitondra préjugement ho andreny olona reny fa sy ny tompo le izy mandeha ny rakotra feno nisy bika mandeha ny hira fiderana ataony filazan-draraha ataony tatitra zao ny ezaka vita 15 ans d'existence isika sy ny sisa rehetra zany fotsiny hoe zavatra tantarainy eo zay atrio fotsiny mijanona zany tiako tenena am'izay de hoe mijanona am'le resaka système le izy tsy afaka mihitsy zany fa fatora ny fehezana lay système foana lay tontolo ara-panahy ry havana androany aho de manaitra ny saitsika androany aho de mitodika amin'ny soratra masina mampindipiteny ho atsika rehetra raha ny fiangonana ao Madagasikara fotsiny tompoko de betsaka voalohany zany ny teny atsipoko amintsika rehetra dia aoka itsika aleo teny tiako tenena am'izay le hoe mahaleo teny zay isika mihitsy mila manana initiative aloha ny se séparer amin'ny resaka politika tsy mijanona fotsiny am'izay resaka politika zay fa mitohy amin'ny zavatra rehetra zay tsy araka ny sitrapondr'Andriamanitra toy ny hoe Dieu de Mamona raha miresaka zay Dieu de Mamona zay de miresaka ny resaka tontolo ny arabola sy ny fitsetsefana pino sy ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay ny tiako tsindrina am'izay mampita hafatra aza za mampita hafatra raha latsotra mampita hafatra voalohany zay faharoa aoka ry tompoko izay ny kopay ankelika il faut montrer l'exemple tiako tenena am'izay hoe asehoy ny exemple izay ampisehoy ny etika fa tena hoe olon'Andriamanitra marina ianareo
aseho fa ny avany anareo, aseho fa ny famela eloka ianareo vavaka nampianaran'ny tompo. Vereniko fitinina le izy. Misitaka amin'ireo mpanao politika ireo, misitaka amin'ny fitondrana. Satria hatram'izay ny fiangonana dia pion foana. Fiangonana foana no mametraka olona teo amin'ny fitondrana. Ny fiangonana foana no moyen, instrument. Rehefa niverina teo amin'ny fitondrana Jesosy Kristy dia hoy izy rehefa niverina teo amin'ny fitondrana Andriamatody idiratsiraka tamin'ny vanim-potoana tadidiko mihitsy rehefa misy an'ilay réception atao hivaty izy mila miverina mivavaka hozy izy sika malagasy mila miverina tadidiko tsara zay phrase zay fa est-ce que lui-même il s'est repenti de ce qu'il a fait à Madagascar? Sa hoe na dia efa mialaina raha dia hoe foi azy rehefa entre parenthèse zay fa izy moa zay fa anasy ny tompo efa any amin'ny séjour de mort izy fa mandray vaninasany izy anazy zay mampanahelo fotsiny dia hoe zao Jehovah Andriamanitra reo ozy izy dia Jehovah Sarim-piaro mamay mieloko ny ray amin'ny zanaka zany hoe tsisy afamaina zany na sofiratsiraka na ry arrière grand-père arrière génération arrière rehetrarehetra zany tout ce qui sont arema nga misy afamaina zany io tsisy afamaina zany io paray na ho an'ny entre TGV na ho an'ny HVM na ho an'ny TIM iza ny lalao sentiment anapiny iza ny lalao sentiment ny vahoaka malagasy na mpifangaro ny resaka politika sy ny finoana endrika maro isan-karazana nentina nanam-potehana ny firenena sy ny génération misy amin'izao vanim-potoana zao sy ny mbola ho afy tsy misy ho afamaina izany baiboly no mitena zany fa tsy za ary tsy hoe mivizian'ny qui que ce soit fa cas général izay atosako amintsika izay any hoe io ny rano amin'ny koveta rano mafana dia atobako dia araka ny entona sy ny maharano mamay azy sava-faire miparitaka eran-trano iny dia izay ao anaty piesy rehetra tsisy afaka amin'iny misubirany vokatra entiny iny daholo. Ny zavatra roa ngeza be ny lazaiko teo dia hoe fanjakana nge amin'ny mahafanjakana azy surtout aty Madagasikara raha be zany resaka laïcité de l'État zany ny pratique en vigueur ny la loi hoe laïcité de l'État dia hoe tena hoe miaina an'izany tokoa ve ny mpitondra tsika nge ny raha nahita n'ireny antsapiderana ireny ny raha tsika nahitany hoe tonga ny Papa Joan Paul dia hoe aiza ny fitondram-panjakana hoe niditra ve sa tsy niditra ny raha tsika nahitany bela be ny tranga fanaporofontsika hoe tena miexiste marina ve l'existence an'le laïcité de l'État eto Madagasikara fa io resaka fakana fon'olona izy io zay foana ny zavatra misy teto hoe rehefa tiana anamboarimboary kely ny positionko amboarimboary kely ny fitondrako tiako alaina ny fon'ny vahoaka dia fitiavana ny lehibe indrindra na hoe aza matahotra mino fotsiny ihany na hoe ety miakatra ity firenena ity sy ny sisa rehetra fa mipratika amin'ny lalàna dia tsy misy tompoko tsy misy zany hatramin'izay bon andry zareo mpitondra iny fa ho atsika atao amin'ny tontolo ny ara-panahy mihitsy ny tena tiako tsindrina hoe pratika ny baiboly misy ve sa tsy misy la ry resaka fihavanana teo fotsiny fifamelan-keloka teo fotsiny misy ve sa tsy misy zao ny fotoana tokony iainantsika zao ny fotoana ifoazatsika pratika ny baiboly amaly vetivety any ranabavy lalasoa hoe zoky ray aman-dreny lalasoa hoe adala ve ozy Andriamanitra nanao ny fiarahamonina ary iza ny tokony andamina ny fiarahamonina malagasy aiza ny tokony ho toerana tsy tako tsara le toyany toran'Andriamanitra fa miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina le tsy dadafara diloilo oui adala ve Andriamanitra nanao ny fiarahamonina malagasy adala ve Andriamanitra nanao ny fiarahamonina ozy tsy Andriamanitra aloha hazava fa tsy Andriamanitra tompoko nanao ny fiarahamonina za miresaka côté spirituel fa miainga amin'ny fe sy ny zavatra misy eo amin'ny firenena no iaingatsika hoe io misy rafitra constitution apetraky ny fanjakana io misy fiarahamonina malagasy io misy fombandrazana io misy zao sy zao sy zao oui tsy afaka miala eto amin'ity zao tontolo zao itsika
ety amin'izao tontolo izao ity no ahitanareo fahoriana ety amin'ity zao tontolo izao ity no iainantsika ny fiarahamonina io fiarahamonina io a dia fahoriana io tsy haiko nanaiky an'izany ianao na tsy anaiky an'izany satria tsy Andriamanitra ny installé ny fiarahamonina izay iainantsika constitution sy ny loi civile ny loi morale sy ny constitution rehetrarehetra misy eto amin'ity tontolo izao ity ny resaka constitution européenne ny fifampiraharahana firenena isa-tokony atiny sy ivelany tsy Andriamanitra nametraka an'izany fa fisainana olombelona daholo zany inspiration selon an intelligence atsika daholo na dia hoe plagiat ny baiboly ary zay ny tiako tsindrina manina no miteny hoe plagiat ny baiboly miteny hoe aza mijangajanga aza mamono olona manajany rainao sy ny reninao dia izay ny copieny décret constitution tsy azo atao ny mangalatra tsy azo atao ny mamono olona tsy azo atao ny brûle fe zay le plagiat zay image caricature fa tsy Andriamanitra no mametraka azy pourquoi hoe tsy Andriamanitra no mametraka azy inspiration atsika le selon an intelligence atsika ampirindrana ny fiarahamonina fa limité tsika le izy satria zay no mijanona amin'ilay système sy ny intelligence atsika le izy pourquoi zany teny hoe limité tsika le izy limité tsika le izy satria mijanona fotsiny ihany hatreo amin'le hoe arindra ny fiarahamonina zany hoe io zany de mijanona amin'ilay système hoe on va vivre ensemble mieux vivre ensemble ho fiarahana monina fa tsy mitoy any amin'ny resaka ara-panahy le izy zay tsy mahavy amin'Andriamanitra le izy tsy misy côté spirituel raha vao tsy misy resaka ara-panahy le izy de mijanona amin'ny maha olombelona zay no izy tompoko madame Lalasoa Atsaina atsaniko ny parenthèse iny verenako le resaka FPVM sy FJKM sy ny toy ihany teo dia izay ny zavatra nisy ary mampalahelo andiny antsika ary raha izay ary ny zavatra nisy irariana soa fa efa ny lamma ary zay koa ny fandriko surtout ny fifamelana fibebahana zay fibebahana zay dia fanonerana tadiditsika Zakaiosy nanolotra onerako avy 30 eny 40 eny 50 eny 100 eny izy ny zavatra azoko tamin'ny tsiralina zany hoe eto zany dia miatireny sain'ny mpitondra zay efa mitondra niongana sao dia hoe andro efa ho faty vao hoe satria ny ratsy rehefa mahazo toerana ao am-potsika dia sarotra ny manala azy mila olona matanjaka be ara-panahy miasisty an'iny efa mitondra fampianarana teto tamin'izay manala ny ratsy iny délogé an'iny fa naratsy iny ao anatin'ilay olona ao zay vao afaka ao amin'ilay olona iny ratsy maka toerana ao anatiny iny rehefa tsy afaka ao anatiny iny dia mitohy mahazo fanjakana ao anatiny ao mialehibe mitombo adiry ao dia ny farany na dia fofaty ara dia foazy ary efa hainareo ny toyany dikan'izay dia haitsika rehetra hoe tsisy zavatra anjary eto fa toyan'ny efa nataoko tany aloha tany dia mbola génération dia mbola iainao anatin'ny osina foana ty Madagasikara ka misy olona ara-panahy matanjaka be ara ve afaka idélogé an'izay zay mifanontaniana za ve afaka idélogé an'izay za tompo mbola tsy nahazo autorité mizara zay azoko zaraina eto fotsiny ary za tsy miditra amin'izay satria za mandeha foana selon ny fitarihan'ny fanahy masina reo ao anaty système reo ve afaka midélogé an'izay afaka midélogé fanaratsy anatin'ny ohatra ho azy Monsieur Marc Ravalomanana ohatra ho za tsy miteny hoe ratsy izy be da be ny zavatra tsara vitany idirana zany pareil Andro Rajoelina be da be ny zavatra tsara vitany manangana stade manara-penitra hôpital manara-penitra toilette manara-penitra efa zavatra tsara zany fa ny côté ara-panahy misy ara-panahy afaka midélogé ny fanaratsy sa hoe rehefa mamonjy atsampiderana dia efa miala ny fanaratsy ohatra ho zany ny tiako tenenina amin'izay dia le hoe ny fanaratsy rehefa mahazo toerana ao Madagasikara dia mila délogéna ka raha mipetraka amin'ny fanontaniana teo hoe misy olona ara-panahy afaka midélogé ny système raha ve mahavita midélogé an'izay zavatra ny détailletsika izay nisy teo amin'ny FJKM nivaky teo amin'ny FJKM ny FPVM mbola système FPVM copié plagiat ny FJKM any le FPVM efa nilazaiko teo hoe synoda rafitra isaparitra robe pastoral ny mpiandry mbola mametraka akanjo fotsy any rehefa nala devoly mamaky an'le formule matsika iny hoe
raha zao famantarana zao nametraka izay mino ametra tanana marary sy sisa rehetra andray démoniste système daholo zany resahantsika zany ainsi de suite de pareil système ihany hoe io misy fiangonana secta FMF misitaka ao amin'ny sabatista de misy indray misitaka indray ao amin'ny FMF de lasa manangana misitaka ao amin'ny apocalypse de lasa manangana judaïsme ohatra hoe tic-tac-toe de ohatrohatrany de lasa indray koa misy misitaka indray koa de hébreu messianika de lasa système daholo zany na hoe za misitaka ao amin'ny tsy haiko fiangonana tsy tonompony anarany ohatra zany fa tsy any la question hoe na isitasitaka eto raha hoe ifampisitatsitaka eto monsieur détaché eto daholo manao tasy d'huile eto daholo ary tsika efa tsy midéloger an'ilay fanaratsy la ivony zavatra misy eto Madagasikara de ahoana ary any la question za de manipy message amintsika ho famonjena tompoko personnel famonjena personnel ny famonjena zany ny famonjena azy zany de mikasika ana manokana zany hoe jereko ny tenako azoko ve ny salut atao anatiko ve ny salut fa raha ohatra monsieur commencer mijery hoe manomboka mitazana hoe FPVM manomboka mitazana hoe FJKM na de hitako zao ara fa misy rafitra tsy mety be da be ao anatin'ny reny araka n'ilay système zay tsy manavitra ny tsy mitondra ny salut mihitsy fa mijanona fotsiny ihany amin'ny hoe fitaizana pino ohatrany hoe crèche tezaina ny pino tsy hoe ratsy akory le izy fa za raha nge misy fiangonana misokatra au lieu de bar PMAU fanaovana loto sy ny boîte de nuit sy ny sex shop sy ny zavatra ohatran'izany au lieu de reny de tsara ny fiangonana fa est-ce que fataro mivoan'ny azo ary ny tena question ngeza be de hoe andova amin'ny fanjakany lanitra raha isika raha zao ary mitombo Jesosy Kristy pasteur tsy mety mifamela heloko amin'ny pasteur tsy mifanatona ny mpitondra fanjakana ny fanongana tsy mifamela heloka ny mpitondra tsy mifona amin'ny vahoaka malagasy ny fampiampangana za miampangana ianao miampangana sy ny sisa rehetra zay tsy araka ny soratra masina tsindriky tsara hoe tsy araka ny soratra masina fa sao de hoe za manapotsitra zavatra selon la Bible na hoe milaza manao constatation de fait de milaza arak'ireo mitsara marina ianareo aoko marina ny fitsaranareo araky ny fitsarana ataorareo ny itsarana anareo zany hoe raha misy zany olona mifokasikara io ka mitena azy aza mifokasikara raha lafa tsy mety de marina ny fitsarako satria za tsy mifokasikara ohatran'izay le zavatra tiako tenenina aminareo ohatra hoe za miteny olona anankiray aza mijangajanga raha lafa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra de tsy mijangajanga zany voilà zay le zavatra tiako tenenina selon la Bible misy ve zay zavatra zay eo amin'ny firenetsika fa ny zavatra misy tompoko de ny afinao anatin'ny baiboly sy ny teny soratra masina daholo mpitondra fiangonana ny ankamarony fatany hoe mamela heloko ny taky namelanay ny helokao no mamelany helokay taky namelanay zay helokao taminay ainy zany fa tsy vita ny pratika an'izany ohatra ray zany de ohatran'izany koa hoe mpitondra firenenareo reo ny fanongana sy nanonganareo ohatran'izany koa hoe mpiandrina andravaparasy rehetrarehetra reny fatany daholo zany hoe séparation de l'église et l'état ohatran'ny mpitondra firenena ihany koa fatany zany fa tsy vita ny pratika an'izany satria tsy ao aminy lay hazo lay arbre de vie tsy ao aminy tsy mifampitohy amin'ilay arbre de vie izy fa lay arbre atao amin'ny sahany edena azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy na mitaka ny adama sy eva iny no arbre branche amin'iny arbre iny izy zay ny vérité ny zavatra misy tsy mora ny manaradian'i Jesosy Kristy mangataka valim-panontaniana i madame Lalasoa farany de ovaliko ihany le izy mbola misy teo noho izy le fanontaniana fa valiko ao amin'ny pejiko ianao fa ny olona de tao anaty fiarahamonina no napetrak'Andriamanitra de lasa mandrevirevy fotsiny sy mandrevirevy azoko le izy eny possible zany satria antao misany tena ary nge de fiarahamonina cohabitation misy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy fa efa nitsindriko tery ambony tompoko madame Lalasoa hoe selon la Bible foana nandrarany Andriamanitra hoe
ity azo isiry tsy azonao inanana ozy izy dikan'izay zany hoe misy linona rozy misy a zavatra tsy azotsika ioarina de takan'izay koa ny zavatra misy io misy fiarahamonina fa mijanona foana isika amin'ny mahampinaotsika ko teako izay lazaiko zay a mijanona foana amin'ny limitiny hoe baiboly fa izaho tompoko de tsy miditra amin'ny fiarahamonina mitsipaka baiboly surtout fiarahamonina mandona manimba mikasika amin'ny voninahitr'Andriamanitra tsy mambra za manokana pseudo diluile amin'izay fotoana zay tsy mambra za Iandry Rabearmanana amin'izay fotoana zay tsy miditra mihitsy ara vao zavatra mikasika amin'ny voninahitr'Andriamanitra ary koa sary-piaro ao amin'ny fianakaviako miaraba rahalahy Kristian miaritiana Kristian rahalahy Ariary Zato lasa ny zavatra nitranga de nataony hitranga ary tsy misy nasakany ny fehony Andriamanitra koa miasa amin'ny fomba tsy takatra ny saina letsy mariny zany rahalahy amarana koa aza io tenin'ny rahalahy Kristian io hoe mitranga navelan'Andriamanitra hitranga manino moa Andriamanitra no namelany reny zavatra reny hitranga satria izay ny safidy Andriamanitra libre arbitre tsika amin'ny zavatra ataontsika zany hoe raha nisy zany olona anankiray tao anatin'ny sainany andeha akatoko any ty fiangonana ity FPVM ny cible amio tamin'izany vanim-potoana zany selon ny fisainany amin'ny maha-olona azy zany hoe resaka cas possible sy cas favorable zany eto fa tsy hoe izay ny tao an-tsain'le olona akory so de isika miditra am'izay sens premier degré zay ndray mijery zany ndray de cas possible ao cas favorable ndresahako eto mety ho zay zany ny zavatra atao an-tsain'le olona andao angaty akatona any koa fa za zao efa filoha levitry ny FJKM monsieur au pouvoir za manana ny fahefana ty fiangonana ty monsieur azy ho rebelle monsieur azy manana ny zava-panahy monsieur azy mandray faminanina monsieur azy mpandika nofo monsieur zavatra misy zany ary je suis victime on suis victime za zao efa niarana zany nandray faminanina tamina fiangonana anankiray efa niteneniko teto zay de le pasteur mihitsy nanatona anao hoe ianao izy tsy afaka ho aizy zany ianao raha tsy nirafitra sy ny pastora atao anatin'ny système misy anay manositra anao pastora zay ianao vao afaka nomena pastora odoy mialatsiny amin'le fitenenana fa itsika tsy ao anatin'izay ny vision tsika sika zay ateraky ny fanahy etiny sofina tahaka ny rivotra ozy ny baiboly tsy fantatrao ny fiaviany zany ny dimension tokony ho fiainatsika tiako ambara am'izay de hoe miainga amin'ny sofla zany avy any ambony ny famindratsika miainga amin'ny sofla avy any ambony ny vision atsika miainga amin'ny tsioka ny fanamasina zay foana ny zavatra orientation andehanatsika rehefa mitsoka ny rivotra de mitodika manaraka ny tsioka iny ny raviny arak'ilay fitsofan'ilay rivotra de iny rivotra iny mianime secret zany lazaiko anao zany mianime mety hogaka ngamy ianao hoe ahoana ary zany zavatra lazain'io lehilahy io zany fa iny rivotra mitsoka iny fotsiny de efa mamelombelona n'ilay zava-maniry de tay zany resahako anao zany de ohatran'izany koa ny tokony fiainatsika ny baiboly misofina mitsoka atsika ka tsika raha maheno n'iny sofina iny manaraka n'iny sofina iny fanamasina de any orientation any ny sens de direction itondran'Andriamanitra atsika zay le izy zay de le paragraphe-ndralahy Christian teo hoe lasa ozy izy navelany seho efa nitsindriko teo le izy hoe Andriamanitra manaja ny safiditsika tompoko ny tena teo hoe raha tao anatin'ny tery tao am-pon'ilay olona sy tao an-tsain'ilay olona mihitsy zany anderanga akatoko any ty fireneny ty fiangonany ty Andriamanitra anie tsy miditra am'izany ohatra ny vahoaka Israely peuple élu tam'izany vanim-potoana zany omeo mpanjaka izay ozy izy am'solo mpanjaka tsy nahandry an'ilay nominativa avy any ambony izy hoe David omena ny hitondra ny vahoaka Israely de io ary sôly bikana meo mpanjaka tahaka zay tena nomen'Andriamanitra le caricature ny tadiavany zay ny teneniko permissive daholo ny zavatra rehetra libre arbitre tsika raha tiana akatona fiangonana ianao de akatony fiangonana io fa za miteny aminao fa misy amin'ny manankiray eo
tiako tenenina amin'izay ary mety izay toko sous parenthèse zay zavatra izay possible nisy amina fanan'olona anankiray nanana stabilité tsara fifandraisana tamin'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana FPVM nanandratra vavaka tamin'Andriamanitra dia iny sofla iny ny ren'Andriamanitra dia zay ny nandrodana ny fitondrana fanomanana après ka probable ho azy resako an'izay ka possible ka favorable za tsy miteny hoe zay ny zavatra nisy expérience efa niainako zany betsaka nefa niainana zany mpanompon'Andriamanitra niainana zany fa raha eto amin'ity firenena ity misy olona anankiray fotsiny a masy teny eo anatrehan'Andriamanitra resaka ara-panahy zany resako amin'izany fa marava firenena agny zavatra nisy tamin'ny Elipa aminany natranga fotsiny tanàny dia mifonona ny rahona miantso ny anarany eo Elohim izy dia midina ny afo mandevona fanatitra manoloana ny mpaminany ny bala dimanjato fa tsy mila hoe mafanafana fo kely dia andeha andravalatoany any mananjary dia vao ataon'ny olona laisa azy miala tsiny zavatra nisy zany ary mety na dia hoe tsy tao amin'ilay fiangonana FPVM ary zay olona nanana n'izay fifandraisana toko hoe matotra tsara miorina tsara tamin'Andriamanitra izay nanana n'izay portion de sainteté zay natoka hoe tsy tao anatin'ny fiangonana FPVM ary fa ivelan'ny fiangonana FPVM fa kosa voakasika ny fony hoe andray kosa fa nahoana dia manakatona fiangonana tsy bara ve ny tokony ho akatony tsy ny resaka sexopy zay ny tokony akatony zavatra mamofady ohatrany tokony fanahoana dia fiangonana dia iny olona iny manandratra vavaka fa za samy teny aminao na dia matanjaka noho ny fanjakany farao ary ny fanjakanao dia rava tsy maintsy rava io amin'ny fotoana amalin'Andriamanitra vavaka n'ilay olona azay ny anentanako atsika sy ampahirezako atsika hoe ny fifandraisana amin'Andriamanitra tompoko aza metehatra amin'ny système tsika aza metehatra amin'ny organisation politique izy aza metehatra amin'izao fitondrana izao tsika mafy ny fiainana to et tout rehetrarehetra dia indray tetika mitady oui zay le fahalimena mitady association tsika on va s'abriter là andeha hiafina ao andeha hiditra membre amina antoko politique andeha hiditra membre amina ONG andeha hiditra membre amina fiangonana matanjaka andeha hiditra membre amina andeha hitady avocat sy ny tsisa reny non io mihitsy ny tena hoe il faut prouver tena hoe aseho mihitsy amin'izay manomboka efa olo-ponona ianao fa miteny anao fa na ianao rery avy natokana ary ianao anatin'ny firenena anankiray fa toka hoe olona abominable daholo Sodoma sy Gomora daholo miara-miaina aminao olona mpamono olona daholo miara-miaina aminao olona tena hoe anti daholo miara-miaina aminao olona te daholo miara-miaina aminao olona persécuteur daholo miara-miaina aminao olona sy ny sisa rehetra miara-miaina aminao fa rehefa manana n'ilay stabilité tsy mora zany zavatra resako zany pratika lalina be zany ary fifandraisana matotra sy enjana be amin'Andriamanitra fa afaka tonga amin'izany dimension zany ny olona sy nampino anankiray fa za samy teny aminao fa ianao mijoro fa le fanjakana rava dia miverina amin'ilay zavatra nambarako tary ambony aho hoe tsika ve miaina amin'ny baiboly ro mpitondra fivavahana reo ve miaina amin'ny baiboly ny mpitondra firenena ve miaina amin'ny laïcité de l'État ny mpino amin'izao ve miaina ny vavaka nampianaran'ny tompo sa manao mpilivava fotsiny hoe rainay izy any an-danitra ao amasinina ny aranao tonga ny fanjakana mamelany elokay tahako namelana izay meloka taminay efa nyteneny tamin'ilay mpitondra fivavahana tary ambony zay lasa ozy rahalahy io efa lasy tsy manenina fa raha mbola caution tsika raha mbola mahatsapa teny tsika dia zao ny fotoana manomboka amiko manomboka aminao manomboka amintsika rehetra fotoana izao raha mbola mitepo ny fonao mbola miaina ianao mbola conscient ianao dia fafoana zay afaka efana eo anivon'ny fiarahamonina sy ao anatrehan'Andriamanitra selon la Bible hoa fanaraka foana amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy hoe atao anaty soumission ny voninahitran'Andriamanitra tiako tenenina amin'izay le hoe atao anaty soumission zay ny voninahitran'Andriamanitra dia hoe
miditra corruption zany hoe andeha amela ny heloky ny olona anankiray isika famelan-keloka obligatoire ho antsika satria selon ny famelan-kelokotsika no amelana ny ray ny helokotsika fa misy voninahitr'Andriamanitra sy mbaitsika ao anatin'izay fangatahana famelan-keloka zay tsy tokony hiditra amin'izay tsika ameko ohatra ianao io olona io a iprofitanao iteny ratsy anao io olona io a tsy miraraha an'izay fitiavana ho asehoanao azy tsy miraraha baiboly raha ohatra io teninao tenin'Andriamanitra anankiray izy de teny ratsy no avaliny an'iny fa za miteny anao aza meny any alika zay masina fa ifototra aminao izy tiako tenena am'izay de hoe petrahy ianao amin'ny coin ianao avelao izy anaran'ny fiainanao avelao izy avelao azo fiainana izao mahirezanao mivavaka atao foana zay afaka efainao raha hitanao izy de arapao zay arapain'izay de ao anatin'ny fahendrena ihany koa tsy hoe olona efa mamela mosanao de kitianao manahoana tompoko fahasalamana iana nahoana ny alina tontolo sy fa rehefa manao il fait ohatra hoe elle fait l'intéresser la personne mamela mosina anao de avelao izy amela mosina jao ny safidiny fa mivavao azy fotsiny ianao zay le hoe voninahitr'Andriamanitra tsy taonao anatin'ilay soumission ho hitsakitsahan'le olona zay tena fiain'le izy de zay ihany koa ny zavatra entinao miaina eo amin'ny fiarahamonina sy eto amin'ny firenena zany hoe raha hiditra amin'ny lapam-panjakana zany ianao ohatra hoe hiavoloha ambotsiroatra na hoena faravohatra dia ampiatra ny voninahitr'Andriamanitra ianao ametraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao izay ny antony hifampirarahanao fa tsy hoe hanombo an' Jesosy Kristy amin'ny hazo fijaliana ianao ka pharisien sy réocraté tao andapa tamin'izany vanim-potoana zany miaraka tamin'ny Kaiafa hanombo an' Jesosy Kristy sy ny vahoaka Jesosy tsy izay le izy ka amaranako an'ilay lohateny FPVM misaotra antsika rehetra izay nandray anjara sy niaino hatramin'ny farany de zao ny fotoana tompoko a tsy hoe ratsy akory ny miara-miaina miditra fiangonana zaza mizara aminareo zao misy fotoana mankany amin'ny protestant misy fotoana mankany amin'ny évangélika misy fotoana mankany amin'ny sy ny sisa rehetra fa manana ny vision ako manokana ary zay vision ako zay tsy ny saiko no foaziko andehanako amin'izay vision zay fa miady andro aman'alina amin'ny tompo Jesosy Kristy aneo ny lalana isorako izy ny tiako ambara amin'izay de hoe tsy ratsy akory reny fiainana sy fiarahana monina ny anatin'ny société ny système isan-karazany reny fa raha vao manomboka ny olona anankiray tonga adepte tonga miraiki-po miraiki-pity membre andreny anaram-piangonana sy ny sisa rehetra ireny zany nge tantaratra ety amin'ny Facebook re misy discussion ataonao de ohatra hoe katolika mandrakizay na fn fois mandrakizay zanaka sisa sy ny sisa rehetra au lieu de hoe anonona hoe raha latsotra mpianatry Jesosy ao anatin'ny fahendrena de rehefa contrenao anatin'ny idée zay iforonany sy orenany amin'ny mahapino azy izy arak'ilay anaram-piangonana sy ilay dénomination fikirany de mivoaka am'izay hoe fantaro mivoan'ny azo ka izay zavatra izay no tsara ialana izay za tsy miteny hoe ny olona rehetra ao anatin'ny fiangonana akory de hoe paray izany daholy fa mananamana manana rahalahy manana sœur endry tokoa olo-panahy ao anatin'ireny système ireny satria efa misokatra ny crâne efa misokatra ny cervelle misokatra ny alatsiny amin'izay moa zay misokatra ny fijeriny efa 360 degré fa tsy ao anatin'ilay hoe adepte na membre na antoko politika image caricature an'izay na hoe membre na association na hoe membre amin'ny TGV na HVM na team le mifanambanimbany fotsiny ity amin'ny réseaux sociaux sy any ambadika rehetra any mifanopa sy mifanendronatsy mifamelokopay ary na izy samby filohany ary tous les jours mitady zavatra foana pour faire l'intéressé pour faire
être remarquable au lieu de mitady zay asoa ny vahoaka selon la constitution. De izay image zay ny lasa tonga any amin'ny fiangonana ihany ko, malgré ny fiangonana isan-karazany de lasa mifaninana mamory olona eo Antsonjobe, de ny mpino lasa sary-piaro amin'ilay anaram-piangonana, de le pasteur ao anatin'ilay fiangonana hoe tandremo ianao makary amin'ny fiangonana ihany na tandremo ianao efa victime an'izany be da be nefa tratran'izany famarinana zany zarentsika zany. Ka zay no izy fa mirary soa antsika rehetra, mirary soa ny mpino FPVM avita hatramin'ny farany andraikitra sy ny zavatra napetraky ny tompo tao am-pony. Mirary soa anao rahalahy Ray Aman-dReny-Antsaina, Randrena Toandro Josepha Mpitandrina ny amin'ny fiainao ny ondry, ary mino aho fa efa nidravina ny disadisa, efa nisy ny famelana tahaka an'izay, satria izay image izay mila voaray any mpino, mampahery antsika mpiazakazaka sy mpiray finoana rehetra kristianina ao amin'i Jesosy Kristy, iray daholo tsika rehetra membre ozy ny Baiboly, isika no ratsambatana. Jesosy Kristy ny lohany, la tête Jesosy Kristy, Yeshua Amasia, izy ny lohany, de itsika ny tanana tongotra mila miray intsika amin'ny selon la Bible foana, fa tsy selon ny fisainana sy fieritreretana amin'ny maha isika olombelona. Zay fa mirary fiombonam-bavaka sy firaisan-tsaina matotra araky ny Baiboly amintsika rehetra. Misaotra tompony amin'ny fahafahana mizara, misaotra Jesosy Kristy ny amin'ny zavatra voazara, misaotra ihany koa tompony amin'ny isa-tokantrano avy mandray ny teny, ianao ny miasa ao ambadiky ny teny, ianao ny manasitraka, ianao ny manafaka, manonona ny fiadanana manokana amin'ny mpino FPVM nakana loha hevitra anio, ny mpino FJKM manonona ny fiadanana ihany koa amin'ny mpitondra ny firenena, ny fandimby ireo ny fanongana ireo eo amin'ny fitondrana, manonona ny fiadanana amin'ny vahoaka rehetra Jesosy Kristy, mamelany lokay aok'izay tompo ahibanjina ny sitraponao, aok'izay ayandinika ary hijanona ao ny tena ao anatin'ny fanaovana izay sitraponao zay, ahitoetra amin'ny fankatoavana izany. Amin'ny anaranao mahery Jesosy Kristy, nanaovana izany vavaka izany, voninahitra ao anao ray tsy toy eo amin'ny seza fiandrianana. Yahweh Elohim, Andriamanitry Isaka, Jakoba, Israel, Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry ny nofo rehetra. Mirary soa antsika rehetra, veloma tompoko.